Faly miarabantsika tsy irery avindray tratra ity alatsinainy maraina fa 20 volana oktobra ity. Misaotra anao ary mankairy anao hatrany izay manaraka indrindra ny fandarana eto. Ny rina indrindra dia ny ahafahanao mitombo ampinoana amin'ny fanarahana ny tompo. Loha indierantsika ny amofonainan'io ary dia hivavaka isika. Ry Toban'Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fotoana ankehitriny izay omenao anay. Misaotra ny amin'ny rahalahy sy ny anabavy izay miaino sy manaraka izao fandarana izao. Angataka aminao indrindra izahay ny amanginao ny tsirairay avy eto ary aokan'izay hifoha satria ianao no manoloana anay. Tsy handalo fotsiny ihany ny fotoana tahaka izao fa ny mba hanananay fifandraisana aminao bebe kokoa, ny azahoana ny hery avy aminao ary ny ahafahana mitotoa aminao hatrany. Metezanao moko zavatsoa amin'ity maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny nofinainantsika androany dia manao hoe omeny fahasalamana sy fanamahivanana. Ilay amin'ny Exodosy 5:17 sy ny 4:20 manao hoe dia tonga tao marà izy fa tsy nahositra ny rano tao marà satria mangidy zany. Ho izany nanaova ny anarana hoe mara. Dia nimonimonna tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no hosotroanay? Nisy lesona tiany tompo ampianarina ny zanak'Israely dia ny rano tao amin'ny toerana io izay fanoharana maneho ny aretina mahazo ny olombelona noho ny fahotana. Iara-malala fa hianjadian'ny aretina maro isan-karazany isika izay monina eto an-tany. Izany dia vokatry ny tsy fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Nandika ny lalàn'Andriamanitra tahaka an'izany ihany koa ny zanak'Israely. Noravain'izy ireo ny fefy izay nataon'Andriamanitra iarovana azy ireo amin'ny aretina mba hiainan'izy ireo anatin'ny fahasalamana sy fahamasinana. Ka hianarana ihany koa ny amin'ny fankatoavana mandritra ny diny tany an'efitra. Nandeha teo ambany fitarihan'i Kristy manokana izy ireo izay nanao sorona ny tenany mba hananany vahoaka tsy manadino an'Andriamanitra na dia ho aza amin'ny fakampanavy amin'ny Satana. Nodidinin'i Kristy tao amin'ny anjarahoany izy ireo satria faniriany ny tahiran'ireo rehetra manao ny sitrapony teo ambanin'ny elatry ny fiarovany. Tsy kisendrasendra no nahatongavan'ny zanak'Israely teo amin'ny rano tao mara. Talohan'ny niaingan'izy ireo tany Ekipta dia efa natobok'Andriamanitra ny fampianarana azy ireo mba hitariany azy hahatakatra fa izy tokoa no Andriamaniny. Izy ilay mpanafaka sy mpiaro azy ireo. Ny zava-nisy nefa dia nimonimonna tamin'i Mosesy tamin'Andriamanitra izy ireo kanefa mbola niazan'Andriamanitra hatrany haneho tamin'izy ireo ny fahavononany hanamaivana ny olana izay manatona anazy. Zavatra niseho dia hoe izao ny voasoratra rehefa tonga tao amin'ny rano mara izy ireo hoe dia nimonimonna tamin'i Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no hosotroanay? Ary dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka dia nanehoan'i Jehovah hazo anankiray ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano zany dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'i Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy ary tao nijanona toetra azy. Na dia tsy hita amin'ny mason'ny olombelona aza dia Andriamanitra no mpitarika sy mpanasitrana lehibe ny zanak'Israely. I Kristy no ilay mpitsabo lehibe, tsy ny vatana ihany ny sotraniny fa ny fanahy ihany koa. Mamerina antsika amin'Andriamanitra izy. Navelan'Andriamanitra horatraina ny zanan'ilay tokana mba hikoriana avy amin'ny feriny ny hery manasitrana ny aretintsika rehetra. Haka tsy ho adinontsika izany fa mitovy toetra ihany koa amin'ireo zanak'Israely ihany koa ny toetrantsika izay miaina amin'izao vanim-potoana izao. Matetika isika dia mimonimonna tahaka an'ireto zanak'Israely reto. Milaza inona no sotroanay, inona no ataonay, inona no hohaninay, inona no ataonay amin'ny toe-javatra tahaka an'izao. Manadino ny tantanany tany amin'ny lasa ary mametra-panontaniana foana ny amin'ny ankehitriny. Aoka isika kalesona ny amin'izany ary toko mandrakariva fa toy indray mpimaso dia hain'Andriamanitra ny mamaha ny olana misy aminao ankehitriny. Toy indray mpimaso ihany koa dia hain'Andriamanitra ny manome vahaolana amin'ny fiainantsika
fa isika kosa dia tian'Andriamanitra ny ino mandrakariva ary ny ifandray aminy bebe koa isan'andro ka ampiseho ny anaty fontsika tsirairay avy, amboraka ny ao anatsika tsirairay avy eo aminy. Tsy misy zavatra tokony ho afenina fa tahaka ny fifandraisandray amin'ny zanaka dia tahaka an'izay ihany koa ny tokony fifandraisantsika eo aminy. Vavaka isika, ry Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao zahay ny amin'izany teninao izay niraisinay amin'ity maraina ity. Makivaky ny tontolo andro izahay kanefa tianay raha piarina amin'ny fiainanay izany teny izay niraisinay an'io izany. Dia mangataka aminao indrindra zahay Tompo ny hanala ny fisalasalana rehetra ao anatinay, hanala fimonomonomana ihany koa, fampianaro izay handeha am-patokiana ary hanambara ny mombanay rehetra eo aminao satria fantatray fa ianao irery ihany ilay mpanavitra anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.